teto volam-panjakana 420 na ena ny vola ho an'ireo ministera miany sosialim-bahoaka. Antokotiky Madagasikara taona ny fanantenana ny taona 420. Fifidianana ben'ny tanàna sy fifidianana solombavambahoaka tsy azo ataony manova ny lalàna araka izay tiana, hoy Julien Andriamorasata. Alarobia 10 Janoary 420 manolotra ny araba topola sy toboko vavy ho antsika rehetra mpanaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao. Tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-bavao koa dia asaiko ampanajana sy ampitiavana ianao anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovany politika avy hatrany tsy hiditra ao anatin'ny gouvernemanta ho tantany Saint Christian izay hoy ny avy amin'ny Rody Benipanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM androany nandritra ny fanokafana ny fidirana politika ho an'ity vondrona ity amin'ity taona 420 ity. Tsy miova ihany koa ny foto-kevitra izay joroana izy ireo mijanona ho mpanohatra ny fitondrana izay hoy hatrany ny avy ao anivon'ny RMDM androany. Onjalalaina raha navy manana sy Mathieu Prince. Tsy miova amin'ny foto-kevitra ny joroany hatramin'izay ny Rody Benipanohitra na ny RMDM raha nambara ny mpitondra tenin'izy ireo androany. Mijoro sy mitsangana ho mpanohatra ity vondrona toko politika ity ary tsy mieritreritra ny andady rary ny any am-mpitondra. Nanamafy ny avy amin'ny RMDM fa tsy hiditra amin'izay gouvernemanta avy ao atsangana eo. Mandeha amin'ny anaran'ny tena manokana izay mpanao politika ampikambana ao amin'ny RMDM ka mieritreritra ny hiditra ao anatin'ny fitondrana. Tsy andohalika na amin'izana izay. Fa ijoro kosa ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny taranaka faramandimby. Hamerina ny Madagasikara ho tany tandalana. Mba ho lalàna velona ho arahany rehetra, mba ho lalàna misy ifampifehezana no eto Madagasikara. Tsy hoe kena mihitsy ny tsirarina na ho ampiasaina ny mpitandro ro filaminana atao fitaovana, na ho ampiasaina ny fitsarana atao fitaovana di vonina ny RMDM hiady amin'ny tsirarina. Ambaranay orentany orendanitra fa ny RMDM dia tsy hiditra ao anatin'ny gouvernementany Andriamatoa Saint Christian. Fa zay kosa dia manome toky ny vahoaka malagasy mpiray tandrazana aminay, manome toky ny malagasy rehetra manerana an'izao tontolo izao fa tsy hijanona ary tsy hipetraka ny RMDM fa hitondra ny anjara birikiny hoentina manarina an'ity tandrazana ity. Mijoro anavitra ny firenena izahay manoloana ny tsy fitezana misy eto ho hiatraniny avy amin'ny RMDM. Tsy misy afa-tsy mifamerenana amin'ny Madagasikara amin'ny tany-tandalana ihany no vahaolana hialana amin'izao fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao. Nosokafana androany moa ny fidirana politika ho an'ny RMDM ho an'ity taona 420 ity. Fa voafehan'ny lalàna ary tsy azo hitovirana ny fifidianana ben'ny tanàna sy fifidianana solombavambahoaka izay tokony ho tanterahana aorian'ny fifidianana filoham-pirenena araka ny voafaritra lalàna hoy ny mpanao politika Julien Andriamorasata tamin'ity androany ity. Tsy azo anaovana kajikajy politika hoy izy ireo fifidianana ireo satria dia anisany miantoka fa tany tandalana tokoa i Madagasikara. Miantso anisany amoaka daty farak'izay aingana anatanterahana ireo fifidianana ireo ity mpanao politika ity. Ravira Zafimahinina sy mbola hafa tsara. Fifidianana manakaiky vahoaka ary tsy maintsy tanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy solombavambahoaka. Ny lalàna no mametra ny fotoam-piasan'ireo olom-boafidy ireo fa tsy ny fitondram-panjakana. Fotoana izao no loran'ny daty anatanterahana ny fifidianana ary andrasana mpitondra anaraka izay voafaritry ny lalàna. Tsy tokony andro fiam-potoana mihoatra ny volana mera ny tokony ho izy ny daty atolotry ny seni hoy ny mpanao politika Julien Andriamorasata. Tsy araka ny lalàna ihany koa izy raha emotra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna na koa efa ampiarina amin'ireo amperinasy ilay fotoam-piasana 5 taona lany teny amin'ny anteny mera roa. Tokony andefa daty aingana dia aingana mihitsy ny CENI makany amin'ny gouvernement mba ahafahan'ny gouvernement mamoaka les décrets portant convocation des électeurs. Iny mantsy 90 jours alohan'ny scrutin ka raha tsy manana zay daty zay ny gouvernement tsy afaka mamoaka zay décret zay. Cas de force majeure zay mantsy le izy zay tsy tokony androtsony amin'izany saison sèche hoe 31 mai ka hatramin'ny 30 novembre fa tapitra le mandat dia tokony mamoaka an'izay CENI mamoaka ny décret zany ny gouvernement manao an'izay convocation d'électeurs amin'ny communal sy municipal zay.
misy eritreritra tokoa aloha resaka mandeha zany hoe mety asa namoaka ordonnance misy miresaka an'izany ny président république nanova lalàna indray ny fanjakana dia ny hoe alavaina ny mandat maire tiako homariana aloha ary fantatry ny ACC zany fantatry ny pailalàna zany fa tsy rétroactive velively lalàna ho avoaka fa miatra manomboka amin'ny promulgation ny loi iny ho an'ny élection manaraka fa tsy mikasika an'le maire na conseiller amperinasa karaha misy an'izany dia efa miteny diny zao fa tsy ara-dalàna zany re zay zany ny hevitra hoe any amorana ny communal amin'ny fotoana any ariana indray tsy voafaritry ny lalàna ihany koa ny fanaovana fifidianana solombavam-bahoaka milohan'ny fotoana hoe hatrano ny fanazavana tokony tsy izy kajikajy politika raha teo ny fampiarana ny lalàna izay tsy azo iodivirana mbola sy tapitra ny mandat député ka tsy azonao atao mihitsy ndray mamoaka lalàna hoe anticipeko ndray le izy zany dia miangavy anareo mihitsy mba jereo tsara fa tsy anatin'ny état de droit zany zavatra zay zany za aloha dia milaza aminareo fa ny administration tsy tokony isina stratégie na kajikajy politique zany lalàna ihany tsy maintsy ampiarina ny lalàna amiko zay zavatra zay fa tsy stratégie ianao dia tena hoe amboarinao ndray zany avadibadika eo le izy zany natao hoe état de non droit zay tsy ara-dalàna zavatra zay ary zay misy fiatraikany mihitsy amin'le confiance na amin'ny relation internationale na amin'ny gestion citoyen eto Madagasikara misintona say mpitondra ny fametrahana tany-tandalàna ihany koa ity mpanao politika ity indrindra fa misesisesy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ary ahody mitondra amin'izay mampety azy ny lalàna anankitelo ihany rétroactive no afaka miatra amin'ny situation teo aloha misy atao hoe loi interprétative zany hoe raha misy loi tsy mazava tsara ny eo aloha mamoaka loi zany manazava an'iny mazava zay misy koa loi de validation zany hoe validena zany le lalàna raisina teo aloha validena amina lalàna tsy manova azy mihitsy zany tsy manova zay zavatra zay ary misy an'le loi pénale plus douce mifilaza azy iny koa iny mo resaka adeloka zany iny dia zay zany no rétroactive fokoa tsy mety mihitsy zay zany sarihana ny sainy mpitondra fanjakana amin'izay état de droit fanjakana tan-dalàna zay zany Farampitso alakamisy 12 janoary 2024 no atodry ny Premier ministre Tsia Christian ho an'ny folo ny anaran'ireo izay ho ministra andrafitra indray ny gouvernemanta vaovao izay ho tarihany. Tsy misy antenana loatra amin'izay gouvernemanta ijoro eo hoy ireo mpanao politika. Tsy antenana ihany koa anisy ny olombavao fa ny ekipa teo elohany no iverina eo ny akamaroany. Jessica Miray sy ny Artanjona. Araka ny lalam-pandrenana andin'ny faefatra amin'ny 50 andalana fahatelo dia ny Prime Ministra ny manome sosokevitra izay anarana ministra Yaraya aminy andrafitra ny gouvernemanta. Ny filoham-pirenena kosa no mankatona tsy ny sosokevitra. Tsy mbola nisy ny pika izay anarana mety ho ministra amin'izao. Ny fantatra kosa araka ny loharanom-baovao navoakana gazety mpiseho isan'andro iray dia mety hitombo ny isan'ny ministra mitamin'ny mpikamba ny gouvernemanta teo aloha. Ho an'ny mpanao politika kosa tsy misy azo antenana loatra ny fiovany eo amin'ity gouvernemanta vaovao ity toy ny fanendrena ny Prime Ministra ihany. Mipetraka hoe ohatrohatran'eo ny endriky ny gouvernemanta ny zavatra tsara ho fantatra aloha zany tsy azo difanina zany fa zavatra misy eto amin'ny firenena dia olona anankiroa no ataontsika hoe tena mitondra an'ilay firenena ary izay no endrika hatramin'izay fantatra rehetrarehetra hoe nitarafana ny endriky ny gouvernemanta dia misy ny ataontsika hoe amin'ireo ataontsika hoe mpitondra anankiroa ireo izay mizara ny membre ny gouvernement iny zao hitantaratra le izy hoe ny anankiray any amin'ny présidence ny anankiray zany aty amin'ny primature dia tsy misy valaka amin'izay no endriky ny gouvernement eo izay ny ampany zany mitendreny avy aty amin'ny présidence dia ny ampany ho atolotry ny avy aty amin'ny primature amin'izy roalahy izay ataontsika hoe mitantana ny firenena amin'izao fotoana zao ohatran'ny hoe makelikely fanantenana ihany raha hoe hisy endrika vaovao be dia be satria ny teo aloha ihany naverina ry zareo koa nametraka fa noho ny antony toedra raha iraisam-pirenena tsy nahafahany zareo ny asa dika zany tsy dia mipetraka amin'ny resaka incompétence loatra no endrika mivanan'ilay gouvernemanta fa karazany vine récupération dika zany tsy le olona reo zany raha fijeriny zareo tsy nahomby fa le toedra raha mihitsy na tonga letsy fambiazana dia azo eritreretina mbola iverena ny akamaroany reo ao anaty gouvernemanta reo. Amanjato ny antota taratasy na ny CV voarainy teo anivon'ny primature maniry ho ministra amin'izay gouvernemanta manaraka eo. Nahitana fiainany be mitany fotoam-pitondrana voalohany Andry Rajoelina. Ny volana Janoary 2024 manodidina 5,707 ny antota taratasy voaray. No tradradradraina mafy tamin'izany ny fitadiavana olona manam-pahaizana na ilaina antsoina hoe cerveau.
tsy misy fanantenana loatra araka izany ny fomba fiasa manaraka io. fa raha ny zavatra efa nisy hatramin'izay koa nefa dia ohatrany hoe makelikely fanantenana ihany raha ohatra ka hoe ireo taloro ihany ny mbola ho averina maso miara-mahita atsika sofina miara-mieno dia saina miara-mieritreritra fa aleo apetraka ihany fanantenana fa tsy dia atao be loatra. Tsara ny mampatsiahy fa hatramin'ny repoblika fahatelo dia Tsay Christian no anisan'ny tany amin'ny toerana maha-praiminisitra ela indrindra. Nanomboka ny volana Jona 2024 nandritra ny fitondrany filoha teo aloha Hery Rajaonarymampianina no naha-praiminisitra ny Tsay Christian hatramin'izao. Efa hoenina taona lasaka kely. Ataorian'ny Fatritasy sy Bongolava dia mitohy ny fiainana eo amin'ny filompanorona ny antoko tiky Madagasikara sy ireo mpikatroka avy any amin'ny faritra. Ireo mpikatroka timo avy any amin'ny distrika Manjakandriana, Andramasina, Ankasibe ary Anjozorobe no ny fampidinika sy ny araba ny filoha Marc Ravalomanana androany maraina. Tato-pavao ny Jessica Miray sy ny Aritanjona. Ahatsiarovana manokana ny fitondrana Ravalomanana izany fiahina ny sosialim-bahoaka izany, toy ny fandriampahalemana indrindra ny fanamboaran-dalana. Zavatra iray izay tsy hita intsony taorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 mandraka ankehitriny. Lasibatra voalohany ny tanja izay misedra lalan-dratsy sy asan-dahalo. Anisan'ny nampitaraina ireto mponina avy any amin'ny distrikany Manjakandriana, Andramasina, Anjozorobe ary Ankasibe ireto lafin-javatra ireto. Nandritra ny fiainana voalohany teo amin'ny filompanorana antoko tiky Madagasikara sy ny mikambana anivon'ny antoko. Tena nisy fiororona be misy tany Ankasibe fa tena niana tamin'ny tsy fandriampahalemana tany Ankasibe talolo teo dia avy eo tonga tany le mpafandritany taritiny kolonely Fanevarena dia lamindamina kokoa dia tamilahady vao teo indray no nanafika tany ambony tarakely zareo dia lasa andreo zao mpampandritany nano tamin'ny latsinainy. Inona le tena olana Ankasibe zany mampiretako anazy tsy haiko na hoe momba efa mihavitsy kely ny olona Ankasibe dia ny olona indray angamba nalainy amin'ile takalom-bola nefa zao mivadika mamono olona indray zareo. Satria ao anatin'ny asa izay nitanterahany tamin'izy nana teo amin'ny fitondrana dia teo ny fampandrosoana ny fikambanana, fambolena, ny fiompiana, indrindra ny resaka lalana. Koa noho izany indrindra no somary diso fanantenana ihany ny distrika Andramasina manoloana izany asa fampandrosoana izany. Raha iresaka ny lalana ohatra, ny lalana distrika Andramasina dia tena raha mbola misy ny embana ny ariana farany dia hoe ao anatin'izay satria ny fahavaratra ny lalana entin'ny rano, ririnina tsofin'ny rivotra. Izany hoe tsy mipetraka mihitsy zany mahalalana ny lalana fa na lalan'ny rinina na lalam-pahavaratra izay entin'ny rivotra sy entin'ny rano zany. Ka zavatra mampanelo matsy amin'izao dia tena adinon'ny fitondrana mihitsy distrika Anjozorobe satria asa nananahoana na manahoana nefa raha tsisy mifamarina sy fahamasina fitondrana firenena dia ohatran'izao foana ndetsy korotana foana ary tsisy fampandrosoana misy. Tena ny lalana any aminay zao akoatrany hoe ny lalana manerana ny nosy dia salan'ny lalatsarety ary ny RN3 iny lalatsarety ary ny tsara kokoa. Taona ny fanantenany ity taona 2024 ity ho ny filompanorona ny antoko tiky Madagasikara Marc Ravalomanana raha nanome ny toromarika ny tenany. Na eo aza ny orory sy ny tahotra amin'ny mpanaradia rehefa tsy matahotra hoy izy dia resy ho azy ny fahavalo. Zany hoe otrandrahana arak'izay tratra zany ilay fitiavan'ny olona ny antoko tiky Madagasikara any amin'ny faritra tsirairay avy distrika, commune, fokotany eny any amin'ny isa tanàna. Zay ny tena anisan'ny ny fanakaloza-kevitra teto dia nandraisana toromarika ihany koa satria moa ny antoko tiky Madagasikara dia mbola ametrahan'ny olona any ambanivohitra rehetra any ny fanantenany dia tsy azo avela ho very momoka fotsiny zay fa ny olona tena mbola manana fanantenana ny hoe ho tonga ho tanterakitsika eto ny tena fitondrana marina tokony ho izy hoentin'ny malagasy tena malagasy. Androany araka izany no fisionana voalohany no sady fifampiarabanana tratry ny taona ho any mpikambany antoko timo amin'ny distrikany Manjakandriana, Andramasina, Anjozorobe ary Ankasibe niarahana tamin'ny filompanorona ny antoko Marc Ravalomanana.
Afa tamin'ny akapobeny dia nitombo avokoa ny teti-bola ho an'ny ankamaroan'ny ministera raha ny volavola mifehy ny teti-bola mpanjakana ho an'ity taona 2024 sy 2025 ity jerena. Ny ena kosa nefa ny an'ireo ministera iaikinna ny sosialim-bahoaka raha tsy laza afa-tsy ny ministeram-ponina, ny ministeran'ny rano, ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ny ministeran'ny fambolena isika. Atatym-baovao ny Jessica Miray sy ny Aritanjona. Isan'ny fampanantenana tamin'ny fampelezan-kevitry ny kandida-mpanjakana ny fijerena manokana ny sosialim-bahoaka mandritra ity fitoam-pitondrana ity. Raha ny zava-misy anefa dia tsy laharam-pahamihana loatra ny sosialy raha ny teti-bola-mpanjakana no jerena. Anisan'ny voafatra na teti-bola-mpanjakana ny fampandehanan-drara eny anivon'ny ministera sy ny androm-panjakana tsirairay avy. Ny fivoriana faharoa eny anivon'ny antenimera no andanina ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola-mpanjakana ho an'ny taona ho avy. Ny 3 Novambra 2024 teo no lantsina sy mpantsina ny teti-bola-mpanjakana ho an'ity taona 2024 ity. Ny ena be avokoa ny teti-bolan'ny ministera miany sosialy. Ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, raha 4.9 miliara ariary ny teti-bola ho an'ny taona 2024 dia ny ena raika amin'ny 3.9 miliara ariary ho an'ity taona ity. Izany hoe ny dinadimy faingo-telo isan-jato. Ny ena toy izany ihany koa ho an'ny ministeran-drano. Raha 7.7 miliara ariary ny taona 2024 dia ny ena 4.5 miliara ariary. Ity sehatra ity izay hita fa anaty fahasairanana tanteraka. Ny totongana be ihany koa ny teti-bola natokana ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Raha 3.7 miliara ariary ny taona 2024 dia ny ena 4.5 miliara ariary. Ho an'ny ministeran'ny mponina ihany koa nidina be ny teti-bola. Raha 2.2 miliara ariary ny teo aloha dia ny ena 7.15 miliara ariary. Nokatsanana ny teti-bolan'ireo sehatra maharary ny malagasy rehetra. Marika hatrany izany fa tsy laharam-pahamihana ho an'ity fitondrana ity ny sosialim-bahoaka. Azo heverina ho zay le endrika balarora rehefa mitondra le fanjakana, zay le hevitra, zay le endrika hoe milaza zavatra tsy misy, satria nylazainy ny vava hafa fa ny eo amin'ny fanatanterahana sy ny lafin'ny teknika rehetrarehetra mirona amin'izany fanatanterahana zay lazainy ny vava zany mbola zavatra hafa ihany koa. Dia zao tsika miditra amin'izao zava-misy zao taoriny reny seho reny izay atreto tsy nanana endrika fifidianana mihitsy fa dia efa io indray aloha zao fitondrana misy dia efa nisy ny filazana ny amin'ny hoe mbola iroso lalindalina kokoa amin'ny sosialim-bahoaka kanefa raha antsika mahalala fa na le teti-bola mifehan'izay sosialim-bahoaka izay aza dia tena tsy mifanaraka amin'izay zavatra ny teneniny izay. Maro tamin'ny ministera sy ny androm-panjakana nefa miakatra be ny teti-bolany. Toy izany any antenimieran-dolona izay efa nisy fotoana nolazaina fa hofoanana satria mandany vola be fotsiny kanefa dia nakariny indray ny teti-bola iasany. 7.0 miliara ariary mantsy teo aloha dia niakatra 2.20 miliara ariary amin'izao. Niakatra toy izany ihany koa ny teti-bolan'ny antenimieram-pirenena 7.70 miliara ariary ny taona 2024 dia niakatra 7.20 miliara ariary amin'izao. Nahitana fiakara ihany koa ny teti-bola ho an'ny fisarana avy momba ny lalam-pandrenana 7 miliara ariary lasa 2.20 miliara ariary. Toy izany ihany koa ny an'Vaomierany Mahaleotena misana ny fifidianana na ny seni 8.20 miliara ariary lasa 3.10 miliara ariary. Fa mazava ho azy ny dikan'ny teti-bola dia hoe misy mission ampanaovina n'iny département tanandrom-panjakana iny, misy asa tanterahana iny mifanaraka amin'izay asa tokony ho tanterahany araka ny lalàna sy araka ny zava-misy ve le teti-bola omena azy fanatanterahana ny mission ataoko anaty farangososona ihany apetraky ny vahoaka sy apetraky ny fanjakana ny ametrahana andreny ka miankina amin'le mission avy eo misy karazany, misy le hoe mission tena asa natao ampandefa raha-panjakana ve fa mety misy mission hafa rehefa tena hoe tafahoatra ny tokony ho izy le izy misy mission hafa mihoatra ny tokony izy koa zany napetraka tamin'ireo androm-panjakana ireo. Raha ny sosialim-bahoaka no mantenaina sy nampanantenaina fa arenina amin'ity fiampitoam-pisana ity dia sarotra ny anatanteraka izany araka ny teti-bola. Itoetra ny araka izany aloha ny fahasairanana. Tsara ny manamarika fa sy nandany ity volavolan'ny teti-bola-mpanjakana ity ny solo-mavambahoaka avy amin'ny Antokotiky Madagasikara. Ny 12 febroary ho avy izao no ifarana ny fiam-potoana hanavoazana isa-taona ny indrisy-pifidianana raha toa ka nanomboka tamin'ny iray
ray desambra 13 sy 20 izany. Ireo tanora voafeny taona nipetsaka amin'ireo olona tonga manoratra ny anarany ho an'ny fokontany Manaritsoa Atsinanana izay nanaovan'ny mpanao gazetinay fanadihadiana androany. Ampifidy manodidina ny 200 eo no efa tonga nanoratra ny anarany ho an'ity fokontany ity fanadihadiana nataony Onjalalaina Ranavimanana sy Mathieu Prince. Olona 5 hatramin'ny 12 isan'andro ny tonga manoratra ny anarany eny amin'ny fikotany amin'izao vanim-potoana fanavaozana isan-taona ilay fifidianana izao. Ireo tanora voafeny 12 taona, ireo olona vao nifindra trano sy ireo izay tsy tafiditra tao anatin'ilay fifidianana tamin'ny fifidianana farany teo no tonga manantona amin'ny fikotany amin'izao. Manodidina ny 200 eo ireo mpifidy ny soratra anarana hatramin'ny nanomboan'ny fanavaozana isan-taona ilay fifidianana nanomboka amin'ny voalohan'ny volana Desambra taona 2024 ho an'ny fikotany Manaritsoa Atsinanana. Ny farisian'ny olona eto Manaritsoa Atsinanana zany dia tena maharisika satria izahay akoatran'ny petadrindrina dia misy ny megafona dia misy ihany koa ny manana an'ity radio ity izay ahafahanay manentana an'ilay olona zany hiditra ao anatin'ilay fifidianana. Vao nanomboka zany ny fanondratana dia efa isan-kerinandro indroa indroa anatin'ny herinandro manentana an'ilay olona mba hiditra ao anatin'ilay fifidianana mba tsy hisy ilay fimenomenona intsony. Fa hatramin'izay nanondratana zany dia efa misy teo amin'ny 200 mahery teo ny olona soratra anarana tao anivon'ny fokotany. Zava-dehibe ihany koa akoatra ny fifidianana filoham-pirenena zany dia tena zavatra ngeza be ihany koa ny fifidianana resaka mera be ny tanàna sy ny député. Dia noho izany zany tokony manana hifidy ilay olona zany an'izay safidiny. Ny 15 febroary ho avy izao no hifarana ny feim-potoana fanavaozana isan-taona ilay fifidianana. Ankoatra ny fampidirana ireo mpifidy vaovao dia fotoana ihany koa analana ny anaran'ireo mpifidy efa maty sy ireo izay mifindra monina ary ireo olona noverezinjoka tsy afaka mifidy intsony ny vanim-potoana fanaovana ny RAL na ny révision annuelle de la liste électorale. Lafim-baovan'ny fampianarana indray samy manana ny fanombohan'ny taom-pianarana sy famaranana ny taom-pianarana ireo sampam-pampianarana eny amin'ny Université n'Ankatso amin'izao fotoana izao. Misy aza izay mbola ao anatin'ny fanadinana sivana ho an'ireo voahiditra taona voalohany. Misy kosa ireo fakulté efa nanomboka ny taom-pianarana etsakilany laza ireo mpianatra sendra ny mpanao gazetinay androany fa efa niomana sady izay mety ho vokatry ny fitokonana samihafa isy amin'ity taona ity. Ravirazafimahenina sy mbola afa-tsara. Tara herintaona amin'ny Université Antananarivo amin'izao vokatry ny fitokonana lava reny izay nampikantsy ny fampianarana. Ny fakultény soratra ohatra misy ny mbola ao anaty fanadinana fidirana voalohany ary tsy fantatra izay mety hivoan'ny valim-panadinana. Fierana eo anelanelan'ny 12 Desambra hatramin'ny 15 Janoary nefa ny fanombohana ny taom-pianarana ary tokony fantatra mbelohan'izay ireo mpianatra tafiditra eny Ankatso. Ho an'ireo efa nanomboka ny taom-pianarana indray tamin'ity herinandro ity toy ny andreo mpianatra mpitsabo mipetraka ho baraingo ny zavatra mety hitranga amin'ity taona ity satria tsy nisy ny valy ny fitakiany CSS. Ny fahasahiranana nefa no anisan'ny manosika ny mpianatra no fianarana eny amin'ny Université Mpanjakana. Misy kosa ireo mieritreritra fa hafa ihany ary mora mahita asa ireo nivoaka tamin'ny Université Mpanjakana ka izay no nampirisika hianatra eny. Za manao inscription en langue française nanomboka tamin'ny hieta mois de décembre dia amin'ny 15 janvier mifarany ny inscription. Mbola tsy fantatra aloha rovina izy mivaly fa amin'ny alarobia zao misy réunion des étudiants amin'ny momba raha langue française no atao fa misy kosa mbola tsy manao réunion d'études satria ety école Mpanjakana dia mety mora ahitana asa raha ohatra ka tafavoaka mahazo diplôme ety. Ampanontany tenana ihany ilay izy fa efa fantatra rehefa sekoly Mpanjakana ohatr'izany dia tsy maintsy misy fahatarana foana fa ny privé dia tsy maintsy aloha satria ilay manatratra an'ilay fidirana ry zareo. Ao amin'ny faculté de médecine dia première année vao passante teo dia nanomboka tamin'ny 4 janvier no nianatra. Izay zao tsy hay fa raha misy moa dia atao ahoana fa tsy maintsy ilay fitokonana fa tsy maintsy atao izay ahavitana ity taom-pianarana ity. Raha ho anay manokana zao aloha amin'ny médecine mba milamindama par rapport amin'ny faky sasany satria ohatra zao tamin'ny herintaona efa tapitra ny année scolaire anay any universitaire anay efa tapitra izay vao nisy grefy tety dia mba tsy voakasika an'iny izay. Ny en première année en médecine mantsy any préparatoire concours ilay izy dia 6 mois fotsiny izay mianatra dia mba efa après ny 6 mois iny izay vao nisy fitokonana tety tamin'ny ohatr'izay.
tamin'ilay fotoana. Etsy ankilany mampitarena ny mpianatra ny fiakarana misy vola aloha amin'ny fanadinana fidirana taona voalohany ho 10,000 ariary ny vatsim-pianarana izay tsy antenena nefa noho tsy fahaiza-mitatany mpitondra. Vaovao ny fahasalamana mbola miandro toromarika avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny toby fiantsonana etsy amin'ny Garmaky Andotam-pianaka raha ny fantatra vao mahazo mandray fepetra mahakasika ny fiparitany areti-maso izay niainga any Mahajanga. Ny fanatonana mpitsabo faran'izay aingana no tokony atao kosa ny mpitsabo miampy fitandremana sy fiatsika tsotsotra tokony ataony tsiraray avy fanadihadiana nataony Ravirazafa Mahenina sy mbola hafa tsara. Eo anelanela ny volana Aogositra sy Desambra amin'ny ankapobeny no tena mirongatra ny areti-maso ny mpitsabo. Misy kosa ny areti-maso miforona vokatry ny loto miampy hafanana. Ampolony ireo tranga hita ao Maivatanana nanomboka ny alatsinainy teo izay karazana areti-maso vokatry ny mikroba. Ny ankamaroan'ireo mararina ny loharano vaovao dia ho laviny ala sasatra tany Mahajanga izay efa nahitana ny aretina tany amin'ny volana Desambra tany. Tsy mbola hita izay tena fepetra raisin'ny ministera pia ho an'ireo faritra ina ifindran'ny aretina toy ny eto Analamanga. Mijanona fanentanana ao amin'ny tambazotra sosialy hatreto ny fampahafantarana ny areti-maso sy ny fomba ifindrany. Mbola tsy misy fepetra fisorohana raisina eny amin'ny toby fiantsonan'ny taxi brosy fa mbola miandro ny toromarika avy amin'ny ministera raha ny fanazavana. Manao solomaso azy ianao rehefa rivotra mamindra azy sarotra ifindrany ny arovana an'izany. Ny atao fotsiny hoe azo atao ihany manao solomaso atao hoe ny solomaso mba ho an'izay vo satria matetika tsy mahazaka hazavana iny maso iny dia manao an'ilay solomaso contre soleil izy tsika mba ampiena an'ilay fivoan'ny mikroba ifindra ny olon-kafa zany. Izy miankina amin'ilay facteur nahatonga anazy voalohany. Io manko zany zao no tena anisan'ny mahatonga anazy zany zao mety ny pollution mazava ho azy niaraka tamin'ny hafanana. Zany hoe raha ohatra zany resaka hoe mazangatsika tena miakatra be ilay hafanana amin'izao dia mahazo aina kokoa ilay mikroba dia mora kokoa ny fiparitany. Fa tsy voatery koa zany tsy maintsy hiparitaka aty amintsika, tsy voatery. Io zany misy trangana aretina mety hoe amina zone anankiray. Misy aza misy mety hoe misy trangana ohatrany hoe zakarandaha ohatra. Rehefa mamelana ny zakarandaha izy ny gasy dia matetika amin'iny misy ny conjonctivite allergique. Dia amin'ilay faritra misy an'ilay toerana iny ihany tena vova tsy voatery hoe tsy maintsy hiparitaka any amin'ny toerana rehetrarehetra. Tsy tokony atao zavatra matahotra na hampiororola ilay izy fa aretina azy tsaboana tsara fa tsy lalaovana fotsiny. Anisan'ny fisorohana ity karazana areti-maso ity ny fanadiovana matetika ny tanana amin'ny ranon-savony na ny gel désinfectant, tandrovana tsy kasihana ny faritra manodidina ny maso, atokana ny fitaovana fampiasa rehetra rehefa mandro ary manatona tobi-pahasalamana aingana zona ny fitsaboana sahaza raha misy mampiaya. Fa vinavinaina ho tapaka mandritra ny adiny 7 izany hoe manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 5 ora hariva ny famatsin-drano amin'ny zoma 12 janoary ho avy izao araka ny fanambarana sy fampahafantarana nataony teo anivon'ny orinasa Jirama. Toerana misy 70 eo eto Andrenivohitra sy manodidina no voakasika amin'ity fatapahan-drano ity araka ny voalaza hatrany. Anisan'ireo faritra voakasika izany ny etsy Analamahintsy, Anjanahary, Manjakaray, Ivandry, Alarby, Akorondrano, Ambatonakanga, Antaninarenina ary Akatso. Ho an'ireo faritra misitaka kely Andrenivohitra kosa dia aran'izay fatapahan-drano izay Akadikely Lafy, Ankarobato, Malavolona, Ambohijanaka. Fanamboarana ny fantsona N14 izay mamatsy ny herinaratra 5000 volta ho an'ny mandro-tseza no antony izao olana amin'ny famatsin-drano izao araka ny fanazavana. Fatafiakatra 10 irana mony any vokatry ny fandalova ilay rivotoza Alvaro tany amin'ny distrikany Kongo raha ny tatitra nataony avy ao anivon'ny BNGRC tamin'ity androany ity. Ity taremarika ity izay nahitana fiovany raha oharina tamin'ny tatitra ofisialy farany navoaka n'ity sapandrara misana ny loza voajanahary ity. Raha ny taremarika nivoaka ny sabotsy lasa teo dia iray ny voalaza fa namony any tany Kongo 5 andro aty aoriana niakatra avy telo eny izay atotanisa izay. Malohana ireo fahasimbana maro vokatry ny fandalovan'ny rivotoza Alvaro dia nanolotra fanampiana teny amin'ny BNGRC androany ny masoivon'ny Chine anampiana ireo traboina dia vary 320 tonna tsaramaso fotsy 4,9 tonna ary menaka fahandro 2700 litatra fanadihadiana nataony onjalalany arana avy manana.
Anisan'ny tondra takaitra mafy tao aoriana amin'ny fandalovan'ilay rivodoza Alvaro ny distrika maromaro tany amin'ny faritra Fitovonany, anisan'izany ny distrika ny Vohipeno, Ikongo ary Manakara. Maro ny trano sy fambolena adobo-drano tanteraka tany amin'ireo distrika ireo. Fianakaviana mahery ny 777 no tradoza ary trano miisa 774 any ho any no dobo-drano. Trano efa trambo 70 no simba tanteraka, nisy ihany koa ny olona naratra. Tany amin'ny distrika ny Ikongo no nahitana olona maro indrindra namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Alvaro. Tafakatra 10 ireo namony ainy tany an-toerana. Ankoatra ireo trano fonenana dia nahitana fahasimbana ihany koa ny toeram-pianarana maromaro any amin'izay distrika nandalovan'ny Alvaro. Misy 520 ireo toeram-pianarana nahitana fahasimbany ary 750 ny endaka tanteraka ny tafo. Tanimbary 203 hektara ny dobo-drano tanteraka. Raha tsy ahivina faritra 5 no voakasika tamin'ny fandalovan'ny rivodoza faranteo, ka distrika 12 tamin'ireo faritra 5 ireo no tena voakasika, izay ahitana ny distrika ny Beroro, Morombe, Iosy, Fianaratsoa voalohany, Lalangina, Isandry, Ikalamavony, Ikongo, Manakaratsimo, Vohipeno, Manja ary Morondava. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany nitondra fanampiana ho an'ireo traboina anarivo ny vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Alvaro Etazonia tamin'ny alalan'ny sampandraraha Amerikanina misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID sy ny programa alimentaire mondial na ny PAM ary ny fiarah-miasa akaiky tamin'ny BNGRC eto Madagasikara. Nandritra ny fidinana ifotony nataony ny BNGRC sy ny PAM dia manome vary, menaka ary sakafo be otrikaina milanja 4.7 tonna avy amin'ny USAID ho an'ireo olona ny findran-toerana izay miisa 427 any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy Atsimo Andrefana. Io fanomezana io dia anampy ireo findran-toerana any amin'ny faritra Saridana isitraka sakafo mavonjy aina aingana ho azy ireo mandritra ny herinandro. Afantatra afa mety hisy fanampiny izao fanampiana izao, afa sainga miankana kosa amin'ny fivoaran'ny toedrarà izany. Vavaon'ny trangam-piarahamonina vary 530 gony efa simba tanteraka no sady efa namoaka fofona ratsy sy mahery vaika no sarona saika alefa ny Tolanaro no tratiaka indray tany amin'ny Seranatsambo ny Tomasina. Mitotaly 30 tonna ireto vary ireto akany 530 gony no simba tanteraka. Afantatra fa anateratany vahiny Indo-Pakistanais ireo vary efa simba ireo, nandraisana fepetra tsy etsika sy tsy azo kitiana ilay sambo sy ireo vary mandra-pahavitan'ny famitorana sy ny didy famitehana raha ny vaovao avy any an-toerana. Amaranantsika ny vaovao ary amin'ity androany ity dia naiky ny filoham-pirenena any Équateur Andriamatoa Daniel Noboa taorian'ny fanambarana nataony ny alatsinainy lasa teo fa latsaka anaty krizy ara-piarovana tsy nampozina ny fireneny amin'izao fotoana izao. Manjaka ny herisetra ataon'ireo andianjola misehatra amin'ny zava-mahadomelina mangataka fanohanana avy amin'ny tafika ity filoham-pirenena ity manoloana izany rehetra izany. Mialy Rarombana sy Andry Rakoto Malala. Fitifirana mivantana tamin'ny fahita lavitra, mpiandry fonjana polisy natao takalinaina, fanakatonana sekoly sy toeram-pivarotana. Satonana amin'ny zava-misy ao Équateur izay tafiditra amina ady mitapiadiana anatiny, nantsoina amin'ny teny vahiny hoe conflit armé interne miaraka amin'ireo andianjola mpanao trafika anarongony, na afatesana olona 10 farafahakeliny ireo voatanisa ireo. Izay no zava-miseho amin'ny ity firenena ity an'izao fotoana izao, araka ny nambarany filoham-pirenena ny toerana Daniel Noboa. Samba no nisinina Kristo izao ao Équateur, telo andro taorian'ny siny krizy ara-piarovana ao an-toerana, dia nanome beky ny filoha ekwatoriana. Ny amin'ny amongorana ireo vondrona mpanao heloka be vava, voaroroy amin'ny fanondranana zava-mahadomelina ny an-toerana. Efa misy lisitra mazava ireo vondrona ireo. Ny filoha Noboa no filoha ekwatoriana zandriny indrindra teo amin'ny tantaran'ny Équateur, 30 taona ny tenany. Anisan'ny zava-miseho na azendana ny rehetra ny fidirana ankeriny nataona lehilahy mitapiadiana tao amin'ny fahita lavitra ao Mandaolobe ilay tany Guayaquil ho malotolakandro. Tsy vita niditra ankeriny sy nitifitra ireo olon-dratsy ireo, fa mbola nakankeriny mpanao gazety sy mpiasa teo manivon'ilay fahita lavitra niara-ny fanafiana ihany koa. Na dia teo aza nefa izany, tsy nisy ny anana fohy na ny naratra saingy mpanao fanafiana 30 no voasambotra ho ny loharanom-baovao.
da ao anatin'ny didim-panjakana nosony avina omaly talata no niaken'ny filoham-pirenena ekoatoriana ny fisiany izay ady mitapiadiana anatin'izay nanentana sy nanomebeko ny tafika amin'ny tapiadiana sy ny polisy-pirenena ny amin'ny tokony andraisan'izy ireo andraikitra isiny ny fiandriana pirenena sy adiny amin'ny asa fampiororona ao amin'ity firenena ity ho fanajana ny zon'olombelona ny filoha Daniel Noboa tamin'ny alatsinainy lasa teo dia namoaka didy sy nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fanjakana ny toerana fa ao anatin'ny amiany Equateur manoloana ny zava-misy araka loharanom-baovao hatrany fantatra fa andian-jola tsotra teny an-dalambe taona vitsy lasa izay ireto andian-jola maherisetra misehatra amin'ny zava-mahadomelina ireto misy fiantraikany goavana eo amin'ity firenena ity ny zava-misy satria Equateur no toerana fanondranana kokaina lehibe indrindra izay vokarina ny Peroa sy Colombie. Tapitra ny fotoana ny fampahalalam-baovao isoraka nanaraka izany hatramin'ny farany tahaka ny mahazatra ny fandarana ahona marina sy ny Global News no arahinao aoriana izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aoriana izay kosa ny horonan-tsary indray miseho na ny filma mitondra lohateny hoe Underworld 5 Blood Wars mametraka ny filma mandrapitafa ho manaraka indray veloma tompoko.